Resy lahatra tanteraka ny vahoaka eto Ivato fa ipenjy Randrianarsoa mitondra ny ilarana fahatelo ao anatin'ny bileta tokana sy itondra fampandrosoana atrandry ho an'ny commune Ivato ity. Ivato izay vavahady idirana ny renivohitry Madagasikara ka mila olona mendrika, manam-pahaizana, vonona sa itondra fanovana tanteraka. Mila hamafisina ny firaisan-kina hoy ny filompanorona ny Antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana raha niona sy nitafa tamin'izy ireo nanoana ny candidat penjy Randrianarsoa. Matoky anareo aho ary matoky anareo anakio fa tena iasa iaraka amin'ny penjy aho mba hampandrosoana ty Ivato. Zao rehefa tsy maintsy apetaka tsara zay fampatokisana zay jiaby rehetra zay vamanay anjara isika koa fampatokisana ataonareo aloha hoe fidilo penjy amin'ny fafita propolo volana novambra ho avy zao larana fahatelo adreo be de zao tandremana tsara zay fitendrena fa lany io de tsy mandeha mivoty fa aloha mandeha foana etao foana aloha mila satria misy tenena iangia volany satria letsagna tsy maintsy anisy rany ambadibadika any atonga ny olona tsy andeha ifidy de teneny foana etany foana ny olona hoe dolo ny fianakaviana hoe dolo ny ao an-trano verifie tsara manaraka rehefa vitatsika ny fandatsaham-bato de verifieo arao maso arovo ny vato hatram'izay tsika nasinoneo foana fa am'tiny le mandeha ty de zao a tsy maninona fa ty fifidianana zay be ny tanàna io zany ny tena fifidianana akaiky vaokan'ino io zany no tena ijery zay fampandrosoana eny fotony eny aminareo eny amin'ny fokotany ary efa betsaka fa maronisa izy a maronisa koa ny mpanolo-tsaina tsy azozondrozona mihitsy be ny tanàna ny tompontanàna matoa tonga ty aminareo a na miarany olana tsy nasakana anay zava-tsodrano reny fa ny zavatra nanray tiako mariana fotiny hoe tsy maintsy mirahina tsara de zao zany misy fiteny zao hoe if you see something, say something. Rehefa mahita zavatra anareo a nasao foana. Faly tanteraka ny poniny Ivato raha niona sy nitafa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Nisy ihany koa ny toromarika izay nomeny filompanorona ny Antoko ny mba hiadivana amin'ny alabato mety hitranga ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny voalohantena dia teka mafipena ny data losika. Tazana tanteraka nandritra ity fotoana ity fa mifampatoky ny vahoakan'ny Ivato sy ny candidat penjy Randrianarsoa izay mitondra ny ilarana fahatelo ao anatin'ny bileta tokana. Mila hamafisina ny firaisan-kina mba hahafahana mitondra fanovana sy mitondra fandrosoana atrandry satria efa betsaka ireo ezaka efa vita teo anivon'ny commune ary mila hotohizana izany. Candidat penjy izay nametraha ny filoha Marc Ravalomanana fitokisana tanteraka amin'ny fampandrosoana ity commune vavahady ny renivohitry Madagasikara ity.